ahoana marina mila mailo amin'ny lafiny maro ny vahoaka malagasy. Ny taona 2024 no hiatrika fifidianana izay filoham-pirenena ny vahoaka malagasy. Io taona io no taona ahafahan'ny vahoaka manova ny zava-misy iainany ankehitriny. Taona hitandremany tsirairay ihany koa satria miankina amin'ny safidy izay olona ho apetraka hitondra ny firenena eo no iankina ny fiainan'ny tsirairay isan-tokantrano sy ny fiainam-pilaniny tsirairay indray ao anatin'ny 10 taona manaraka. Fantatry ny rehetra tsara fa fifidianana maloto no nisy teto tamin'ny taona 2024 iny. Isika rehetra no samy nizaka ny vokatra izany nandritra ny 5 taona latsaka izao. Mila esorina ao an-tsaina arak'izany ny hoe tsy misy idirany fiainan'ny tsirairay ny politika satria ny politika apetraky ny mpitondra no miantoka ny fiainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny 5 taona angarangidina. Ohatra amin'izany ny vidim-piainana, ny fanatsarana ny fisitrahana jiro toy ny orinasa jirama, ny famoronana asa, ny fampianarana, ny famoahana ny ireo karama sy ny vatsim-pianarana. Miankina amin'ny politika mazava apetraky ny mpitondra no mampirindra izany. Matoy izany ireo rehetra ireo no mivaralila sy tsy mahafa-po ny vahoaka dia ilay mpitondra no tsy mahay ninonino. Noho izany mila mailo ny rehetra amin'ny fiatrehana ififidianana ho avy io satria io ihany no ahafahan'ny vahoaka mampiasa ny fahefana. Tsy ny olom-pirenena ihany fa ny antoko politika ihany koa dia manana adidy amin'ny fanabeazana ny vahoaka sy ny mpiray antoko hiatrika izany fifidianana madio izany. Raha ho an'ny antoko timo ohatra dia mazava ny afatra izay napetraky ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ireny fiaonana tamin'ny fankalazana ny 20 taona ny antoko timo tao Tomasina ireny. Samia mailo izy. Io teny io izay namiverimberin'ny telo tao anatin'ny kabary izay nataony. Tena andraikitra lehibe izany satria na inona ataontsika ka tsy fifidianana madio no iseho eto dia olana lehibe no aterak'izany, na misy korontana na itoy ny krizy izay efa iainany vahoaka ankehitriny io. Mitaky hatrany ny fanavaozana tanteraka ny voamiera misana ny CENI sy ny HCC na ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana mba tsy isin'ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona moa ny antoko timo sy ny filoha Marc Ravalomanana. Antso izay efa nataon'izy ireo hatramin'izay. Ankehitriny mantsy dia efa betsaka sady ny tsirambina tsikatra ao anatin'ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izay tonga eny anivon'ny vokotany. Tsy tokony avo intsony ho hiatrany ny filoha Marc Ravalomanana koa samy mailo ho hiatrany ny fanazavany. Raha mahakasika manokana ny fitakiana ny fifidianana madio io dia no mafisina fa na ny mpamatsy vola za efa manitrikitrika mamoaka sosikevitra sy toromarika fa ivoamiera momba ny fifidianana io no tokony aleo teny kanefa tsy izay no misy fa miankina sy miandry-baiko ho hiatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Mangataka sy miantso ny herivelona sy ny firaisamonim-pirenena rehetra iray feo amin'ny fikonan-doam-pirenena ny tenany izay nanamarika fa tao Tomasina eritaona lasa izay no efa nanomboany ny antsoina io fikonan-doam-pirenena io. Hoy indrindra mantsy izy hoe mitaky hatrany anko isika ny fanavoizana tanteraka ny CENI na le fantatritsika tsara fa tsy indépendant io CENI sy ny HCC mba tsy ho tonga amin'le hoe azo raisina fa tsy mitombona tsy avoantsika tsony reny a saminareo mailo ny CENI ndika de hoe commission électorale nationale indépendant de milasika hoe apetrahana le indépendant atao hoe indépendant de maleo tena tsy isika reny mangataka an'izany fa nareo le mpamatsy vola ireo ary de manikitika mihitsy hoe reto a ny sosokevitray ny toromarika aminareo hoe io commission électorale nationale tokony indépendant amin'izao fotoana izao nefa tsy zay izy fa miankina sy miandro baiko de fantatritsika tsara ny tiako resana amin'izany koa de mangataka atsika ary miantso
ny hery velona rehetra mpanao politika rehetra hoe mba hiditra amin'le fikonan-doana le concertation nationale teto aho hoe aminareo a no nilaza zany voalohany drito heritaona lasa zay mazava izany andraikitra ekeny lalàna ho any antoko politika ny fanabeazana ny olona ao anatin'ny antoko na hoelana ho aingana tokoa mantsy dia tsy maintsy hiatrika fifidianana ny vahoaka malagasy mila fiomanana izany naneo hatrany ny filomarika Ravalomanana fa ananany ny fahaiza-manao anarenana any Madagasikara rehefa manao soa ho an'ny namanao sy ny mpiray tanindrazana aminao dia izay lay hoe nisoa atao le venam-bola ho hiatrany ny tenany tena niezaka aho ary niasa niaraka isika tena nisy ny zavatra natao teto rehefa vita ny fianianana teny Mahamasina ny natao voalohany indrindra dia ny fanentanana ny rehetra irahina samy nandray ny andraikitra isika rehetra ny fampiraharaha tamin'ny mpamatsy vola ny fampiraharaha tamin'ny tantsaha ny fampiraharaha tamin'ny administrateur sivily mba tena iandraikitra ny asa satria izy ireny no lehibe ny fitantanany raharam-panjakana eny anivon'ny distrik tsy maintsy natao ny fanomezana kit scolaire fitaovana manontolo na ahafahany ankizy nianatra nandefa tanora isan-taona nianatra tany Etats-Unis nahatratra 570 ho hiatrany ny filomarika Ravalomanana teo ihany koa ny resaka angovony Jirama ho hiatrany mantsy izy hoe rehefa manao soa ho an'ny namanao anao ho an'ny tanindrazanao mpiarabelona aminao zay tonga le fitenena hoe soa atao le venam-bola ary tsisy resaka nandeha te ho azy ireo fa tena niezaka mihitsy niasa niaraka izahay niasa niaraka isika vita somatsara le izy de reo nihitanareo am'le sary zay nampiratiany atazanareo tao fa tena ny zavatra natao teto rehefa vita ny finianana natao teny Mahamasina dia ny zavatra natao voalohany indrindra dia ny fanentanana ny olona rehetra mbo irahina solidarité rehefa vita indray zay dia samy nandray ny andraikitra am'izay ary tao ny fampirarahana tamin'ireo tompona andraikitra momba mpamatsy vola tsy nisalasala mihitsy tonga dia nanatona azy tao zay fampirarahana tamin'ny tantsaha tao indrindra ny fampirarahana tamin'ireo le administrateur civil mba tena indraikitra tanteraka tokoa ny asa eny amin'ny toerana misy azy ireny satria izy ireny no lehibe ny administration eny amin'ny district zava-dehibe zany jereo tsara ary tsy adino koa milaza aminareo ny fanapahan-kevitra aingana dia aingana hoe mba hananatsika firenena vanina satria efa tamin'izany io hira io dia tsy maintsy natao ny namezana kit scolaire tablier ny ankizy ny fitaovana ianarany ray manontolo ny cantine scolaire na le school milk dia rehefa avy eo indray nisy andreo tanora zay nalefa tany velany tany Abilene University tany Etats-Unis 570 ny ankizy tanora 20 taona hatramin'ny 20 taona no nalefa tany ary misy ny verina zay tena mampahasitra mahafaly tokoa mahita azy misy zay mbola mijanona satria mahita an'le situation ty izy dia zay rehefa hoe ny soa atao le venam-bola misy ny zavatra narenana ny Jirama na ny énergie tena sahako misy milaza taminareo fa naka olona manam-pahaizana mihitsy isika isahana manokana ny fitantanana ny Jirama tamin'izany dia ohatran'izany koa ny eo mifananganana an'le firenena tsara tatana na le bonne gouvernance zava-dehibe niadina atao tamin'ny kolo tsisy fanakavahana misy tamin'izay tsisy ananakavana misy tamin'izany fa mipetraka le izy profo amin'izany anareo dia hoe nananganana an'le secoule de magistrature nanangana ny école de magistrature tsika tamin'izany tsy mbo nisy ohatran'izao hoe manao fitsarana tsy manaraka ny iraisam-pirenena zany dia tonga taty mihitsy reo olona manam-pahaizana velany sy tompona andraikitra ataon'ny Nations Unies mazava izany isan'ny afatra napetrany moa nandritra io fotoana io ho an'ny vahoaka malagasy teny hoe mailo ny fidy ny vahoaka malagasy tamin'ny taona 2024 nanahoana ny fiainana taoriny ilay fanakalozana ny safidy tamin'ny 5,000 sy ny t-shirt nylon iray dia ho hiatrany ny filomarika Ravalomanana hoe fa raha tsy mitandrina amin'izao tsika ray aman-dreny isika mpitarika dia ireo taranakitsika ireo ho bado ireo ny fahoriana manjaka mbola avo
roa eny noho izao indray ary tena ijaly malaky ty firenentsika ity satria tena fabadona mihitsy dia daviny sasany atragna leto tsy fahaizana ninina tsy ampianarina ny ankizy rehefa ny ankiziny tsy mianatra tsisy mahafirenena ny firenena intsony rehefa ny olona afaka miasa tsy afaka miasa kina no maneo noho izany zany manentana anareo rehetra manomboka izao samy eritreritra no avy ny firenena ary rehefa mieritreritra no avy ny firenena tadiavy le ira faleviny hoe ny anangana firenena vanina ny tena tantsika marina mihitsy izay voalazana izay afatra ray aman-dreny izay tsy mbola namela irery ny vahoaka malagasy na dia efatsy eo tamin'ny fitantanana ny firenena intsony aza ray aman-dreny izay mahafantatra ihany koa ny tena zavatra iana ny vahoaka malagasy tao anatiny dintaona izay ary tsapa tokoa fa tsisa aza ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izao zava-misy iainany rehetra amin'izao fotoana izao mila mailo ary mailo ho iantrany ny filoha marikaravalomanana fa ahoana mariny ahoana mariny